Ny asanay sy ny ekipanay aty amin'ny côté piste dia mandrindra sy miaro ny fiaramanidina sy ny manodidina azy amin'ny loza tsy fanahinina. Vanta ny vao maheno ny fanatonan'ny fiaramanidina ny seranana amin'ny alalan'ny fitaovam-pifandraisana izahay dia efa manomana sady ny toerana isy azy, jerin'ny piste sy ny lalana ao alehany, manala izay zavatra mety hampidi-doza na hanelingelina ny fahatongavan'ny sidina. Anisan'izany ny vorona, ny biby hafa, ny vatokely na ny ankoatran'izay. Misy formation manokana arahanay sy ireo rehetra misehatra manodidina ny fiaramanidina antsoina hoe ramp safety. Anisan'ny andraikitra ihany koa ny fanaraha-maso ny fanajana ny aro-loza rehetra mandritra ny fikirakirana ny sidina. Anisan'izany ny tsy fakana sary mandritra ny famenoana solika ny fiaramanidina. Anisan'ny asanay ihany koa ohatra ny manara-maso fa voafatotra sy voaharo tsara ny zavatra rehetra sy ny fiaramanidina aty amin'ny côté piste mandritra ny fotoana manokana toy ny andro ratsy, cyclone. Miara-miasa akaiky amin'ny tour de contrôle sy ny mpisehatra rehetra eto amin'ny seranana izahay amin'ny fanatanterahana ny asanay ho fiarovana ny fiaramanidina amin'ny loza tsy inina.